Manonany arahaba ho mba hampiraritso atsika tsirairay avy indray amin'ity alatsinainy maraina fa 12 volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola aposany amintsika ny fahazavany sy ny fitiavany ary ny fanahy masina hiasa ao anivontsika tsirairay avy. Alohan'ny hidirantsika ny amofinainana io dia hivavaka isika. Inay tsara indrindra ny danitro atolotra ianao ny dera laza ny aja sy ny voninahitra misaotra anao izahay fa mbola nomenao tombonandro tombontona indray fanay mandray ny teninao ankehitriny. Mangataka aminao izahay mba hiasa ao anivonay tsirairay avy ianao ka ny fotoana izay raisinay ankehitriny iresana aminao any hitondra vokatsoa amin'ny fiainanay anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny mofinainantsika androany dia manao hoe toerana anjakan'ny fiainam-pahamasinana. Nalaina ny Petera voalohany 2:2-5 manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Eo anivon'ny aizina ara-pitondran-tena sy ao anatin'ny tontolo mpanitsakitsaka ny lalàn'i Jehova ny fiangonan'i Kristy. Nefa ilay mpanafitra azy izay nividy azy ireo tamin'ny rano sarobidy dia efa nanao ny fomba rehetra mba hahatonga ny fiangonana ho tena iray voaova hazavain'ilay fahazavan'izao tontolo izao izay manana ny voninahitra Imanoela ary ny tanamasoandro ny fahamarinana izay mamirapiratra amin'ny alalan'ny fiangonana dia hamory ao ambala ny onja rehetra very sy nany izay ahita fialofana ao aminy, ahita fiadanana sy fahalalahana ary fifaliana izy ireo ao aminy izay fiadanana sy fahamarinana mandraka izay. Tokony ho tehirizin'ny membre tsirairay ny fiangonana irehetra sy hamirapiratra mandrakarivo amin'ny fanahiny ny fahazavan'ny fitiavan'Andriamanitra mba hiampitany izany amin'ny hafa ihany koa. Zava-manan-danja loatra no voafoaka ao anatin'izany ka tsy azontsika atao ny horesin'ny torimasom-panahy. Oka isika hitanjona tsy hanjary feno fahasorenana eo am-panaovana asa fanompoana akory na akory eo am-panaovana ny adidy ara-pivavahana. Andeha isika hiady mafy amin'io torimasom-panahy io izay zava-doza tokoa ho an'ny fitombon'ny kristianina sy ho an'ny aina mihitsy aza. Ho salama sy miroborobo ny fiangonana izay manana membre tena mavitsika sy manao ezaka manokana mba hanasoa ny hafa sy hamonjy fanahy. Handrisika ny asa tsara rehetra izany, hanaitra ny hery rehetra matoritory izany, hanam-pahavononana tsy azo zonkozonina ny fanahy mba ahazahoan'ny teny fankasitrahana avy amin'ilay mpamonjy manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky sy satrohany ihany koa ny satro-boninahitry ny mpanjesy eo amintsika. Erika izany mba ho tanteraka aminao. Ataon'i Kristy tempoly tsara mba ho lohariam-pitahiana ho an'ny hafa tokoa ny isika ary isika mihitsy ny toeran'ny hafanahan'i Kristy fa hoy izy hoe na aiza nongonany roa na telo amin'ny anarako dia ho foany aho. Mba ho fiangonany tokoa ny misy atsika izay hanampisehana ny fahasoavany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tsy hamomeny lanitra ndraikitra ny tsirairay avy, ny membre ny tsirairay ny fiangonana dia tiany raha mba hisalahy mba ho loharanom-pitahiana eo anivon'ny manodidina antsika tsirairay avy isika. Dia mba ho tanteraka aminao tokoa anie izany ary hitondra famelombelomana eo amin'ny fiainanao sy ny diaram-panahy. Amen. Rainay tsara indrindra ny-danitro misaotra anao izahay amin'izany teninao nomenao anay io amin'ity maraina ity izany. Dia mangataka aminao izahay mba handrotsahana amin'ny fanahinao masina aminay tsirairay avy ka tsy handeha amin'ny herin'ny fisainanay sy ny tenanao izay fa havitsika amin'ny asa fanompoana satria nirahanao tokoa. Anaran'i Jesosy. Amen.